fangala herinandro androany koa ny natongavako zay nanao mission taty ny rano filohany filoham-pirenena Andrindirana Rajoelina par rapport am'le situation nisy teto Anosibe. Tonga teto moa ny tenanay iarahantsika mahalala fa nisy moa ny tsy fitozizan-kevitra teto an-toerana zay nisy fangatahany havatsika namatsika teto Anosibe. Rehefa nandeha taty zany nihiraka moa dia afatrafatra tamin'ny filoha de hoe mila mifampiresaka mikondoa mifampiresaka manontany inona marina ny zavatra tadiavany vahoakan'ny Anosibe endry vahoakan'ny Anosibe mahalala vahoakan'ny Anosibe zay manana maizy azy. Tsapan'ny filoha ary tsapanay mpitondra voafidina eto tapitananany Anosibe fandrindra amin'ny vice-président l'Assemblée nationale ny tegnako ny fijaliana zay nisy tamitsika taty fandrindra Anosibe normal raha ohatra misy zavatra itakiatsika satria angalatao aroa izy io zegny atsika nazo nyty valagnarity Covid-19 ty ka tonga teto moa ny tegnanay dia nametraka ny fampiresaka nanao échange tamin'ireny olona zay misy fitakiana natao tamin'ny mpitondra teto an-toerana. Amizao atsika mikoragna azy io dia efa milamina ny tanàna ary ny fampiaino amin'ny fomba feno fagnajana zay isorako manokana ny vahoakany Anosibe sy ny mpitondra rehetrarehetra tsy ankanavaka teto an-toerana. Tonga moa ny lehiben'ny gouvernement Ntsay Christian premier ministre atsika zay mbola iraka koa navitagny nijery ankaiky zay nagnanaovanay tatitra bien sûr tamin'ny zavatra nisy taty. Tsy ataontsika mbanjavatra ho izy ny filoha sy ny lehiben'ny gouvernement Ntsay Christian Anosibe satria Anosibe ny manana ny maizy azy. Ka ny raha tianay koragnina eto androany io moa ny ben'ny tanàna dia ny fisoragna ny vahoakan'ny Anosibe jiaby tagnatin'ny andrasarotro igny ny tandrigny ny ara-pahasalamagna fiarivagna amin'ny Covid-19. Tsy vita ny fitandremagna ihany fa naharitry ny mafy teto ka eto dia mitondra teny fisoragna sy fankatelemana amin'ny vahoakan'ny Anosibe jiaby ny tegnanay. Tonga moa ny sambo mitondra varitsika ny vatitsinjo ary ny varimora zay nangatahany vahoakan'ny Anosibe zay soloko tena eto koa moa ny député ny Tati Chris zay nagnano io fangatahana io koa ka efa tonga eto moa ivary io ary ataoko fa ampiralahina amin'ny firaisankina amin'ny fomba mendrika mangarahara no agnanaovana io varotra vary tsena mora vatitsinjo io satria misy baka mila zany hoe bojo io entisy raha bojo ya fa io dia vary zay nangatatsika mba hankamora ny fivolomatsika eto. Efa marobe ny don zay nataon'ny mpitondra fanjakana nataony ben'ny tanàna nataoko zanavy teto amin'izareo tatsambo fandrindra zareo dokera zay tsy nanagnasa tamin'ny fotoanandrony nataoko ya 3-4 jours tary amin'ny port ka tonga koa ny premier ministre nitondra zareo tagny ireo amin'ny FID agnamia zay farany zay sahirana igny vola 250 000 francs zay ho azonjareo igny par mois agnatin'ny 5 volana ka hitatsika fa ny mpitondra fanjakana dia manao ny aignitso zavatra fandrindra ny filohatsika zay magnano aignitso zavatra fagnampiagna fitiavana ny mpiray-tandrazana ka za zegny dia manao message amitsika eto Anosibe sy aty amin'ny région Savasy Diana satria ny tegnako moa vice-président l'Assemblée nationale zay misagna Savasy Diana dia mba ho tony atsika marigny fa tsy mora magnano raha mba ho tony zegny atsika ary mirary fahasalamagna amitsika jiaby ny aigny de miaigny ny isan'olo marary ny Covid aty amitsika noho iny zegny fiara-miasa ka ataoko fa amin'ny magnaraka koa président manokatra sava Anosibe fa misokatra ny port zay ahafahatsika amin'ny région Diana mivezivezy ny international aéroport international Anosibe zay fahentsika resaka ny filoha resaka ny premier ministre de hoe miambigna atsika satria misy vaccine zay fa tonga eto Madagasikara tsy maintsy manana
anjarabrika am'zegny koa zegny atsika vahoakany OCB mba afahatsika magnano tsy forcena fa zay tiagnano afaka magnano afahatsika mampiditry ny mpizantany eto amitsika zay efa andalana agnatin'ny fikarakarana ny foloha sy ny mpitondra fanjakana rehetra zay voakasiky ny fisokafany aéroport internationaly ny OCB dia zay zany no avy aminay teny kely teny fohy sy fankahirezana aminitsika mba hotony atsika izy moa nikoragny monsieur le premier ministre tary hoe OCB ny atsika jiaby maro la nandalo tamy 2002 igny teto nandrobaka nanimba ititana na OCB mangitry tsara nitsika jiaby ty ke rehareany Madagasikara OCB satria île touristique île zay mandray vahiny marobe ary tiany mpivahiny mpizantany maro ke tsy atsika tompony koa zegny andro Ramatsilagny andeha handrobaka tanànatsika raha ohatra misy raha manetiketiky saignintsika tsy mety amitsika mifagnantontsika mikoragna tsisy raha tsy azo tsy koragnana afaka mifampiresaka afaka mifanakalo hevitra zay nataotsika satria zava-dehibe ny fitiavana tanindrazana ny fitiavana ny pray tanindrazana samy malagasy ka zay zay niafatra avy aminay vice président de l'Assemblée nationale je suis Maxime